Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins. Nahoana daholo nareo tonga soa tamin'ny podcastnay Mitsama izay Mitsama moa zany Iasina sy Tiana podcastnay Mitsama izay vazaha miteny gasy. Tonga sonareo rehetra ty podcast ty zany dia mivoaka amin'ny Facebook, mivoaka amin'ny YouTube, mivoaka amin'le application podcast reny na aiza no ahitanao podcast hitanao zay Mitsama. Norma be zany sady izy ity zany toanany tap send izay application fandefasana vola avy ety ivelany mankany Madagasikara. Tsisy frais d'envoi hein? Sady afaka mampiasa code promo ianao hoe milay be majuscule daholo mitambatra daholo zany hoe 7 zany le lettre ao anatiny ao milay be azahoana 10 € zany amin'ny fandefasana vola voalohany. Izy ny vahintsika androany ry Tiana. Vahintsika androany zany Colombrane izay mpihira ao amin'ny Facebook, mahafinaritra be, tena faly be izay miresaka aminazy androany Ndao raisitsika azy e. Ndao ary! Saotra vas-y. Salut, salama. Inona vaovao? Vaovao tsy ampy torimaso lava. Zany ve? Fa maninona ina mahatonga Tsy zany? mety zatra an'ilay aty ilay aty à New York be Le aty aiza zany? aty à New York be le bruit tsy mety zatra mihitsy. Satria mipetraka amin'ny centre-ville zany ianao? Oui. Ohatra. Tena itovizantsika hevitra. Za raha vao centre-ville na aiza io tena tsy mahita tory. Tsy mety amiko. Tsy maintsy ambanivohitra. Ie. Fa ianao taiza taloha zany? Vao aingana zany tonga tany New York? Tany à Los Angeles dia vao tsy haiko vao 3 semaines teo, na 1 mois teo e, 1 mois teo zany teto angambany na mbola tsy ampy. Nifindra tany mihitsy zany sa hoe fandalovana fotsiny? Fandalovana fotsiny. Ay, ok. Zany hoe tena hipetrahanao zany Californie? Vezivezy kely e. Ay, vezivezy aiza? Tsy tena fantatra mazava hoe aiza misy azy. Fa oui, arakaraky ny zava-misy. Ok. Zany hoe vezivezy mifanelan'elan'ny États-Unis sy Madagasikara zany? Ok. Dia raha Madagasikara dia aiza ny tanàna misy anao? Any Madagasikara Avarabohitra Itosy. Ok. Tsara zany hoe Antananarivo zany? Antananarivo. Azo lasaina hoe eny Antananarivo. Ok. Tsara zany. Mba ambanivohitra kely. Dia inona ny ataonao rehefa any États-Unis dia inona ny ataonao rehefa ho an'ny olona izay tsy mahalala anao zany, izay mbola tsy mahafantatra anao dia hazavao kely hoe inona ny ataonao zany? Izaho aloha Colombe ranona dia mpihira malagasy. Dia ny ataoko aty resaka mozika. Resaka mozika ny ataoko aty mitady mitady contrat. Zay. Dia any Madagasikara mpihira ihany koa. Dia miara-miasa amin'ny Ivanco, production an'i Ivanco. Ok. Zany hoe Mada zany efa misy anarany io production, tsy haiko raha boîte de production ny tena filazana io, fa efa misy mpiara-miasa zany a Mada. Efa misy mpiara-miasa any Madagasikara dia efa misy sangan'asa mivoaka. Ok. Misy sangan'asa mivoaka vitsivitsy. Zany hoe album zany sa hoe hira vitsivitsy fotsiny? Hira vitsivitsy fotsiny aloha hatreto fa Mbola ho avy ny album. Marina zany. Rehefa mihira zany ianao dia amin'ny teny malagasy foana sa misy amin'ny teny anglisy, teny vazaha, teny sinoa, teny tsy haiko? Tsy mahay miteny sinoa. Ay. Tsy mahay miteny sinoa fa rehefa mihira dia mihira amin'ny teny anglais, mihira amin'ny teny malagasy moa mazava ho azy, dia amin'ny teny frantsay, dia
Tsy haiko moa ny teny an'ilay espagnol atao teny gasy fa atao teny espagnol dia misy italien koa. Italien. Ok. Fa betsaka Tsara zany. mahay teny maro zany ianao. Mihira fa miresaka tsy tena Ok. tsy mahay an'ilay espagnol sy italien tsy mahay. Mahay mihira teny fa tsy hoe mahay miteny. Mety zany. Mahafinaritra zany. Dia fanontaniana manaraka zany satria bon fotoana hifankafantaratsika zany izy ity dia inona nahatongavanao tany États-Unis zany tamin'ny voalohany dia tamin'ny oviana izay fotoana izay dia mba hazavao kely tantara hoe ahoana ilay tsy fitovizan'ny kolontsaina, ny sakafo, zavatra vaovao taminao zany mba tantarao kely izay tantara izay. Za tamin'ny ny antony za aloha nanao nisoratra nana tamin'ny EGT tamin'ny America's Got Talent tamin'ny Desambra angamba ny 7 Desambra dia tokony nanao audition en personne taty tany à Los Angeles dia refusé ny visa-ako satria tsy mifanaraka amin'ilay izy zany ilay visa dia tsy mety. Tamin'ny taona firy zany? Dia tamin'ny herintaona tamin'ny Desambra lasa teo. Tamin'ny herintaona, ok. Dia avy eo zany nanao dia avy eo zany hoe efa tsy lasa fa za koa moa efa ela mieritreritra foana hoe tsy maintsy ho akaty efa fanindriako efa ela ilay izy. Dia hoe andao dia nangataka visa indray tamin'ny mois de février raha tsy diso dia ok ilay visa dia izy anakaty iny dia tamin'iny moa zany namoaka an'ilay sary iny namoaka sary tao amin'ny Facebook moa zany dia veron'olona fa hoe nandray anjara tamin'ny EGT tonga dia miparitaka be ilay vaovao nefa tsy izay ilay izy. Tsy izay ilay za EGT koa zany moa ilay America's Got Talent. Tovitovy amin'ny The Voice un peu zany. Mitovitovy. Dia za tsy nieritreritra ny inona hoe inona fa poste zavatra fotsiny zany. Za tsy dia tena olona tia hoe manao zavatra manao buzz izay fa lasa buzz be tao ilay izy dia miparitaka be ilay izy dia za tamin'iny natahotra be tsy zatra an'ilay izy zany dia natahotra hoe ahoana ity zavatra ity ohatran'ny hoe lasa mandainga nefa tsy izay ilay izy fa ny zavatra niseho tamin'iny izay tao anatin'ny audience dia za sy ny vadiko dia nijery an'ilay EGT nandeha matetika nijery tany moa izay dia natsoin'ilay animateur zany nitsangana vao antso aho zany satria nisy question napetraka taminay nivaliana tamin'ny Instagram lavalava kely efa nazavana tsy maninona vao maika tsara. dia nisy question napetraka taminay rehetrarehetra zany dia hoe valiana ao amin'ny Insta ilay izy dia nandefa AMP namaly dia niteny fotsiny aho hoe izaho Colombe avy any Madagasikara dia za mpihira dia za tsy nieritreritra mihitsy hoe izy ho hitan'ilay izy na hoe ahoana satria hoe message be dia be ve aiza tsy nino mihitsy dia gaga be tonga dia natsoina hoe iza ny Colombe avy any Madagasikara dia faly be dia nananga tanana dia lasa nanantona anazy dia teo amin'izay zany anontaniany teo nianarako izay mbola naverina anontaniany moa zany dia afaka mihira ve ianao hozy izy dia eno afaka mihira ho aza dia ny zavatra niseho nianahana kely pendant tsy haiko nandritry ny 20 secondes teo angamba dia nefa izay 20 secondes izay efa zava-dehibe efa hiverina zany ilay émission zany efa hiverina efa hanomboka indray dia iny 20 secondes iny tsy tafira mihitsy tsy haiko izay nanjoana dia avy eo efa tapitra hoe tapitra amin'izay fa miverina hozy izy ny plateau efa hanomboka dia nira kely tsy haiko 10 secondes angambany dia izay dia miverina mipetraka dia efa faran'ilay alohan'ny farany talon farany tena hoe farany tamin'ilay audition ny EGT tamin'iny
Izay no lasa nandeha. Teo zany Simon zany nitsangana teo zany Simon nanao nikopakopaka anay. Lasa fotsiny hoe nandeha nefa misy garde du corps be dia be teo. Dia lasa nandeha dia nanatona dia ozy izy Simon matsan'ilay garde du corps avelao izy handeha. Dia lasa nandeha dia nanatona anazy. Dia niresaka taminy teo dia teny anazy nazavaiko anazy ilay audition nataoko, ilay izaho nanao inscription tamin'ny HJT tamin'ny décembre. Dia izy hoe tsy maninona izany ozy izy fa manaova ozy izy amin'ny herintaona fa aty ozy izy efa tapitra. Dia izay ilay resaka amin'ny fanaovana eo, tsy nisy hoe resaka be hoe inona izany. Ny faniriako ve moa tsy hoe ianao fa alaina produit izay koa dia fa tsy izay zavatra an'izay dia izay. Dia oviana ilay audition manaraka? Alefa sidina zafady. Saika ny teny fotsiny efa niresaka taminazy ihany zany ianao, efa hitako ny sary dia ohatrany mahavariana be ny sarinao miresaka tamin'ny Simon dia ohatrany hoe na dia izany ilay zavatra niseho mbola mahafinaritra be satria efa hita maso mihitsy ianao sy izy mifampiresaka dia ohatrany efa mety be. Ka nanoratra taratasy ho anazy nanoratra taratasy ho anazy izay efa indroa izay nanoratra taratasy ho anazy any anaty métro izany no Taratasy taratasy. Sa tsy izay? Nanoratra taratasy Magnaiky izany. Sady lavitra be ilay toerana, lavitra be nisy anay ilay izy adiny efatra dia efa mahita inspiration tsara eo moa izany. Dia taratasy fotsiny mombamomba anazy izany sy mombamomba ny hoe faniriako anao any, izay fotsiny ao anatin'ilay taratasy. Dia izy moa izany izy amin'ny maha Simon anazy tsy mandray an'ilay taratasy izy fa asainy nomena olona ilay izy, misy responsable mandray ilay izy. Dia izay ilay mahatonga anazy nanondro iny, ilay ao anatin'ilay vidéo ilay manondro iny hoe omeo ery ozy izy satria tsy mandray an'ilay izy. Ilay taratasy voalohany raisiny fa ilay faharoa tsy niraisiny intsony. Dia izay. Ok. Azoko mazava tsara amin'izay izany ilay vidéo iny. Ho inona no resaka. Dia oviana ilay audition manaraka izany amin'ny America's Got Talent? Ny audition ohatran'ny amin'ny herintaona indray vao misy. Amin'ny herintaona indray eo amin'ny mois de mars foana ny audition raha tsy diso. Ny en personne no mois de février ka. Angambany février na janvier. Ok. Dia mbola hoeny izany ianao, mbola ho any États-Unis izany ianao amin'izay fotoana izay sa mbola tsy hay? Mbola tsy haiko. Miankina amin'ny ao ambony fa mbola tsy fantatra. Ok, marina izany. Ok. Dia amin'izao fotoana izao izany ianao sady mitady manao an'izay izany, mitady mampirisika an'ilay hetsikanao amin'ilay mahampihera anao izany ny ataonao amin'izao fotoana izao? Mitady an'izay. Sarotra ilay izy. Ka izay indrindra mahatonga anahy mametraka an'ilay fanontaniana. Ohatrany ahoana izany izay? Rehefa ianao ozy ianao a New York dia isan'andro izany ohatrohatrany ahoana izany ny andro normal amin'izao fotoana izao ianao a New York hoe tonga dia mandeha ohatran'ilay olona mihira amin'ny Times Square ireny ve sa ohatrohatrany ahoana ny andronao? Tany Los Angeles aloha izaho tena nihira teny an-dalana foana. Nandeha foana satria efa misy an'ilay toerana eny Santa Monica efa fandehanako, efa lasa namako mihitsy moa zareo. Dia mandeha makeny foana satria eny eo amin'ny toerana io ilay 3rd Street Promenade eo izany misy an'ery mandeha eny ry Justin Bieber, misy artiste sy mety producteur tsy ampoizina izany mandalo eny. Dia izay no nahatonga anahy nandeha matetika teny. Izay heverin'ny olona moa izany fa lasa mpiran-dalana eny amoron-dalana hono raha tsy mampaninona anahy ilay izy fa tiako ilay izy sady tsisy mahamenatra ilay izy. Dia izay no nataoko tany LA. Dia tonga eto indray eto somary sarotsarotra kokoa eto. Tsy dia afaka anaovana an'izay loatra. Somary ilay olona mihitsy misy olona izany manana micro izy, manana baffle izy,
mitendry izy dia mba miteny ianao hoe hira, hoe afaka mba mihira kely ve? Dia tsy misy tsy matetika tsy mety, dia tsy mety sarotra ilay izy. Fa hatreto aloha izaho mbola tsy tena nahita zavatra hoe anona fa haiko koa rehefa mandeha eo ny fotoana dia hita miada an'eo. Mahafinaritra Tsy fitadiavana zavatra aloha izany mivaingana. izao, mitady, miketrika. Mety. Ketriketrika. Azoko tsara. Dia ahoana izao no talohan'ny nankany amin'ny America's Got Talent tamin'ity taona ity moa izany dia izao ve ianao vao nahita ny États-Unis sa efa nandalo taty taloha? Tamin'ny herintaona efa taty. Dia zay vao sambany mankaty sa efa taty talohan'izay koa? Sambany. Fandroany izany izao. Dia fanontaniana manaraka izany dia ahoana izao fahitanao amin'ny fiainana aty par rapport amin'ny hoe fiainana any États-Unis sy États-Unis? Lafo fiainana be aty, izay aloha voalohany. Tena lafo fiainana, tena enjana vidim-piainana. Dia ny fahitako anazy ny eo izay ny anankiray dia mahay miala voly ny olona aty, izay. Faharoa dia tia mifandray be zareo, tia mifandray amin'ny tsy miavonavona izany e. Amina hoe étranger ary ianao na hoe inona ary ianao tsy fantatra dia izay no remarque tena hitako. Izany ve a New York tsy miavonavona io olona? Nefa stéréotype a New York miavonavona be ilay olona, maika be izy, tsy miraharahanao, sa tsy ohatr'izay mihitsy ny fahitanao? Ny any andrasana onare izany e. Misy toetra ihany aloha sasany fa ataoko hoe 50-50 izay angamba no ilazako anazy. Fa tsy tena hoe izy rehetrarehetra tena marina izay zavatra noteneninao izay fa tena misy miavona be. Misy miavona be dia tsy mitsiky. Fa io marina n'aiza n'aiza na amin'ny Paris, stéréotype amin'ny Paris koa, parisien, olona miavonavona, olona tsy tsara fanahy. Nefa ny anah rehefa makany tsotra daholo ilay olona, izay teneninao izay, moitié-moitié izany ny olona tsotra, tsara fanahy, mivonona manampy anao, resadresaka sy ny sisa dia tsy marina foana izany stéréotype. Na misy aza ny stéréotype tsy voatery hoe marina foana ilay izy. Dia samy hafa be ve entre ny New York sy ny LA? Sa mitovitovy? Samy hafa, tena samy hafa. Dia inona mahasamy hafa azy? Dia inona no tianao kokoa ohatra? Samy manana ny tany LA calme kokoa dia eto ilay teneniko anao teo hoe teneniko anareo teo tena tabataba foana, tsy mety zatra mihitsy aho. Dia ilay resaka olona teo ny any LA fiteniny any moa hoe friendly kokoa zareo. Ny eto izany izay misy miavona, misy miresaka ihany fa sady mbola miavona ihany eny amin'ny endriny. Dia hoe iza no tiako kokoa ve? Ilay rivotra samy tiako fa ny eto ohatran'ny tsy dia mahazo aina amin'ilay rivotra somary ilay misy tsy hay ilay drogue sy ilay anona angamba dia sepotsepotra somary sepotsepotra lava. Izaho koa sensible be dia hafa samy tiako. Ok, tsara izany. Izany hoe amin'ilay tontolo iainana izany mahazo aina kokoa ianao any LA toy izay New York. Ok. Fa eto misy fiainana kokoa, mifo kokoa izany ianao eto. Ok. Yeah. Ny any Los Angeles
Izy roa zany samy be olona be, samy tanàna ataoko angamba ny be olona reny zany tena be olona aty États-Unis fa ny any Los Angeles mivelatra be ny tanàna. Donc zany tsy maintsy manana tômôbila ianao raha mipetraka any satria tena mivelatra be ny tanàna. Ny any New York indray tsy de hoe mivelatra be fa misy an'le étagère be reny de tsy manino ianao raha tsy manana tômôbila fa misy zavatra andehanana tongotra foana any satria mifanakaiky daholo ny trano sy ny sisa. Fa ny any Los Angeles indray misy plage, ny any New York ohatrany tsy de misy plage firy na de amoron-dranomasina ary. Tsy maintsy miala kely ny centre-ville zany vao misy plage sady le Atlantika tsy eny afaka ilomanosina avy mangatsiaka be ny Atlantika. Toy izany Pacifique tonga de ao tsara mihitsy any Californie. Tsy manana ranomasina ve ianao? Ny ilaiko ranomasina le efa amin'ny fahasalamana fotsiny fa za tsy afaka milomano. Ok. Zany hoe le rivotra zany. Le rivotra fotsiny. Rivotra entin'ny Tsy afaka ok. milomano mihitsy na piscine na aiza. Zany hoe fa maninona? Tsy haiko vao miditra ao anaty rano taty aorindrina taorian'ny Covid, nanomboka tamin'ny taorian'ny Covid ireny. Dia marary satria za voan'ny Covid tsy haiko intsony hoe impiry. Dia marary be ohatran'ny tonga dia tsy tady ho sepitra zany tsy fantatro. Mavesatra be ny atao amin'ny tratrako vao miditra ao anaty rano dia tsy possible. Dia talohan'izany nefa ny mahay milomano tsara ianao tsy misy problème mihitsy hoe? Talohan'izany tsy dia nahay. Tsy mahay ka. Ok. Tsy mahay. Sao dia misy tahotra koa anatin'ny zavatra izay somary mampatahotra anao zany le rano lalina ohatra. Le piscine mihitsy mampatahotra. Ny piscine aloha za tena tsy dia tia satria izay mipetraka tany Tuléar foana tamin'ny mbola kely. Dia raha zatra ranomasina dia tsy vao nahita piscine niakatra tao Antananarivo dia tonga dia tsy te hilomano intsony. Zany. Mety izay ilay tahotra. Izay ilay tahotra. Ok. Ohatran'ny vaovao be aminao ilay izy angambany dia tsy dia azonao ilay izy satria zatra ranomasina foana dia ok. Azoko tsara. Ny nahy indray ilay resaka trondro. Eny trondro tsy dia maninona fa resaka requin, baleine sy ny sisa. Ireny tena raha vao ohatra ka ranomasina dia tsy dia mandeha lavitra anatiny tsy maninona. Fa raha vao manomboka mandeha lavitra anaty ranomasina tena iny atahorako. Tsy tiako ilay mieritreritra an'ilay hoe le point de vue ao ambany zany mahita an'ilay tongotro manao an'izao dia nefa za tsy mahay akory hoe inona ny trondro sy ny biby ao anatinao zany. Iny tena atahorako. Dia izay mahatsara ilay piscine satria tsisy biby sady afaka mahita zavatra rehetra ao anatinao ianao hoe sûr hoe tsisy requin ao anatiny ao zany. Izay somary ny anahy. Requin phobie mihitsy zany. Kosa zany. tena mampatahotra. Nizaniza kosa matahotra requin. Izay aloha sady ny Toliara ohatra misy requin koa sa tsy dia misy any? Ohatrany. Ohatrany? Tsy haiko. Mety misy angamba na tsy diso fa satria efa any atsimo ao anatin'ny chaîne Mozambique tsisy. Zany hoe à Majanga na Nosy-Be sy ny sisa ohatran'ny tsisy na misy fa ohatran'ilay karazana kelikely ireny tsy masika ireny. Fa any atsimo izy efa manomboka mikasika an'ilay océan Indien dia amin'iny ohatran'ny misy raha tsy diso andraso jereko tsara satria raha indray andro any mandeha Fort-Dauphin na Toliara dia tena tsy maintsy tandremana ihany. Sao dia tady piscine ve? Ie. Izay mihitsy. Tiana tsy matahotra requin sa matahotra? Za aloha mbola tsy nahita maso dia tsy haiko raha matahotra na tsy matahotra fa ny voay aloha ohatran'ny voay aloha efa hitako maso. Misy an'ilay voay mandeha anaty ranomasina ireny tsy haiko aiza no misy an'ireny fa fantatro fotsiny hoe misy an'izany dia izany koa mampatahotra anahy.
Misy voay mandeha ranomasina ve? Misy voay velona anaty ranomasina. Zany eritretra hoe ranomamy foana zany ny Ranomamy. no Efa misy Floride karazany. ok. Vao maika matahotra zany rehefa mandeha ranomasina sady misy voay koa zany. Sady izy ireo mampatahotra Mbola andreo. ny ampy indray. Ka zay mihitsy mbola niampy indray le phobie merci raha teny. Tsara be zany. Nova ny mahasarotra andreny afaka mihazakazaka koa zareo. Requin zany raha vao tsy lalina anaty ranomasina dia tsy maninona mihitsy. Fa voay sady izy miaro territoire anazy be mihitsy. Donc raha ianao manatona kely an'le any tsy hitanao akory izy possible izy tonga dia mivoaka tampoka sady mihazakazaka mafy be zareo dia tena tonga dia aleo ilamina. Ireny mihitsy no mahatonga anahy tsy te hifindra any Floride na ny any atsimo any satria misy voay be dia be ihany. Mandeha ianao any am-parika dia mety misy voay miafina ao ambadika dia tsy tiako. Tsy poinsa mihitsy zany. Ary colombe matahotra biby ve? Misy biby atahoranao manokana sa tsy dia misy? Totozy. Totozy? Ino moa le totozy? Adiniko indray zany. Zany souris. Souris. Matahotra Ok. totozy matahotra voalavo. Ny voalavo aloha Tena tena fadiran-dovana mihitsy. mahatsiravana be. Ny voalavo mahakamo be. Totozy koa Le totozy mahakamo satria le izy kely iny Kely dia be. tsoridrika iny izy. Dia amin'izay izy tsy matahotra anao fa ohatra mijery anao tsara zany izy rehefa tsy tiako. Tena tsy Zay tiako. aloha tovizatsika zany. Toviza ihany vitsy kely angamba le olona mitovy amin'ny requin ihany vitsy kely angamba le olona tia totozy tia voalavo. Sady ratsy kely ny tarehan'zareo, malotoloto, Malotoloto mihitsy. tsy milay Malanilany. Zay mihitsy. Dia mamarina kely anazy zany ho an'ny olona ho an'ny mpijery rehetra zany sao dia misy hafatra tianao tenenina Colombe ohatra amin'ny hoe aiza ny ahitana ny mozikanao, ny pejinao na hafatra manokana hafa ankoatr'izay. Tsy haiko raha misy hafatra tenenina ianao. Ny hirako efa nivoaka afaka jerenareo amin'ny YouTube. Colombe ranona ihany ny YouTube-ako. Ok. Dia en Facebook koa misy ihany. En Facebook dia ny Instagram angamba tsy tena hoe anona fa YouTube sy Facebook. Dia ny hafatra fa tsy hitako hoe inona ny hafatra be hoe Tsy maninona ka, tsy maninona. fa malahelo a Madagasikara fotsiny. Zany ve? Malahelo zay. Inona ny tena mampalahelo anao? Inona ny tena mampamanina anao indrindra a Madagasikara amin'izao raha hoe zavatra anankiray fotsiny? Rehetrarehetra. Rehetrarehetra mihitsy ve? Rehetrarehetra mihitsy. Le sakafo indrindra ary. Le sakafo. Dia izay hoe malagasy mitovy aminahy. Dia aty somary matsapa kely irery satria tsy izay eto amin'izay daholo dia ianao zany any amin'izao raha tsy madiso mipetra-drery ianao sa miaraka amin'ny fianakaviana? Mipetra-drery Ok. Vao maika zany ianao manirery indraindray rehefa tsisy atao. Tena manirery. Fa nefa tsy maintsy matanjaka ny saina. Ie. Atanjahana. Marina mihitsy. Courage Ianareo aloha. tena mahay miteny gasy Maika fa samy teny gasy anie. Izaho indray raha mihaino anahy ohatran'ny maheno accent. Ohatray. Tena mahay miteny gasy mahafinaritra be ianareo amin'ny rahanahy. Ino ity izy teo? Oviana ianao zany mieritreritra ny hody a Madagasikara sa mbola tsy hay aloha? Mbola tsy fantatra aloha hatreto. Mbola tsy fantatra fa amin'ity taona ity. Ty taona ity tsy maintsy mody. Ok. Ay tsy efa tsy ho ela zany. Courage zany fa efa tsy ho ela. Efa hiverina mieritreritra hanomana spectacle fa mbola
fampiresahana tsara amin'ny maison de production aloha dia hita eo. Tsara zany. Hevitra tsara mihitsy zany. Dia Ok. iona amin'ny public. Ie, zany mihitsy. Ionan'ny Simon Cowell koa angamana afaka tonga any raha ohatra ka disponible izy. Sinon fanontaniana, misy fanontaniana telo amarana ny podcast rehetra zany a. Ny anankiray somary efa valianao teo hoe tia mihinam-bary ve ianao, dia raha ohatra ka tia vary dia inona ny laoka tena tianao indrindra? Tia mihinam-bary la langue, les lanomby, la langue, les lanomby sy petit pois tena tiako. Ny laoka tena tiako. Ok. Spécifique be zany. Le lanomby zany ohatra efa nohaniko indray mandeha efa ela be tsy tadidiko tsara hoe ohatry nahoana ilay izy fa tsy maintsy andamako Mila indray zany. mihinana indray. Mety. Atao miaraka amin'ny petit pois. Dia ny Petit pois. ny fanontaniana faharoa zany manaraka an'izay dia ianao ve tia hira gasy, dia iza no anisan'ny mpihira gasy tianao? Ny mpihira gasy ilay tena mpihira gasy? Ilay tena le fanao- Zay malagasy mihira fa tsy hoe Ay. Mpihira malagasy. Sarotra ihany ilay izy satria ilay mpihira malagasy tiako daholo. Zany ve? Za tia raha lehilahy dia tia Mahasikatra, dia tia Ambondrona nefany dia tia tovitra izay tenako hoe PDP. Dia vehivavy tia Bodo mahafinaritra anahy, dia ilay ankizy ilay mihira amin'izao za tia Joanne tiako mahafinaritra anahy, dia PDP. Efa mety zany. Dia ianao rehefa manoratra hira mangala inspiration amin'ireo mpihira gasy ireo ve ianao indraindray sa tsy voatery? Tsy dia tena ny fakako inspiration ny zavatra iainako. Ok. Dia fa raha hoe artiste dia Beatles any anahy no henoko, dia Beatles no angalako inspiration. Ok, klasika be. Mety zany. Fanontaniana farany ary somary mampieritreritra kokoa ilay izy fa bon, tsy voatery mieritreritra be mihitsy ianao fa zay hitanao zay mampety azy fotsiny. Mitsoaka zany. Aza mitsoaka fotsiny fa raha tsy tia hamaly dia manao hoe allo tsy hamaly. Lagnaiko izany fa fanontaniana zany surtout ianao any États-Unis amin'izao mety afaka mamaly tsara an'izay hoe inona ozy ianao no afaka hitsoahany fireneny kafa, zany hoe États-Unis ohatra na la France na ninino avy ao Madagasikara, zany inona mazava tsoa ao amin'ny Madagasikara na ao amin'ny fiainany na kolontsaina malagasy ohatra zay tokony alain'ny fireneny kafa tahaka? Ny fahendren'ny malagasy. Fahendrena Mazava kely. dia isika malagasy mahay mandefitra, izay aloha voalohany. Fandeferana dia izay aloha no tena hitako zava-dehibe, izay ilay fandeferana izay. Dia firaisan-kina. Izay. Mety misy hafa fa tsy tonga ato an-tsaiko ilay izy. Tsy maninona ka, fa mahavaly tsara ilay fahendrena Dia zany. ny tsoahana koa ilay resaka ny fiainana, ilay vidim-piainana angambany. Dia resaka sakafo zava-dehibe iny. Izay. Dia ny izany. Izay angambany. Mety misy hafa fa Efa izy zany ka, efa feno tsara, feno tsara ilay fanontaniana. Fahendrena malagasy zany hoe fandeferana sy fahendrena malagasy zany no
no azo hitsoan'ny firenenan-kafa marina mihitsy zany e. Marina mihitsy. Ok, bon mba zay moa zany le podcast a. Misaotra betsaka anao zany fahiny niaraka taminay a. Mahafinaritra ny resadresaka. Misaotra betsaka Mankasitraka dia mirary anareo. soa e. Mirary soa amin'ny hoavy e. Mirary soa antsika rehetra. Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins.